Nanao tatitra makasika ireo izay azo heverina ho lara-pahamenina ho an'ny mponina amin'izao fotoana izao ny minisitry ny mponina Ramatoa Joasy Raharsoa Eleonore teboka maromaro araka izany no nasongadina nandritra ny tatitra. Misy fanatsarana ny indemnisation amin'ireo karakara fanadinana baccalauréat satria hatramin'izao dia ambany lavitra noho ireo karakara fanadinana CEPE sy BEPC no vola raisiny zareo dia notapahana ihany koa zany tamin'ny filakevitry ny gouvernement tafarany teo hoe tokony ampiakarina zany ny fandravantena n'ireo olona ireo zany. Ny teboka manaraka dia ny fanatsarana ny ao amin'ny tontolon'ny JIRAMA. Misy fepetra maromaro zany netiny ao amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola niarahana tamin'ny ministera ny angovo fepetra anatsarana ny fitantanana sy ny vokatra amin'ny fanatanterahany JIRAMA ny asa famatsiana jiro sy rano. Ao anatin'izany voalohany indrindra dia ny fampiarana ao anivon'ny JIRAMA zany ny fenitra apetraky ny lalàna mikasika ny orinasa barotra zany société commerciale dia ny zavatra misongadina amin'izay fanasarana mazava tsara ny assemblée générale conseil d'administration ary direction générale eo anivon'ny JIRAMA. Dia tsy andan'izay ihany koa hisy ezaka ho atao mba ahafahan'ny JIRAMA sitraka ny vola tokony ampidiriny satria misy hatramin'ny 450 000 mégawatt vokarin'ny JIRAMA nefa ny tsy hidiram-bola ao aminy noho ny halatra maro samihafa misy ao amin'ny mpanjifa manerana ny nosy mihitsy zany saika isaky ny tanan-dehibe izay misy famatsiana jiro sy rano dia misy an'ireo halatra ireo efa samy nafantatra antsika na ina moa zany ny fisintomana jiro any amin'ny olona izay tsy nazahoana lalana na ihany koa ao amin'ny lafiny fanodikodinana ny rano dia mitondra fahaverezana fidiram-bola takatra hatrany amin'ny 170 milliards ariary ka hisy ezaka be dia be zany ho atao mba hanitsiana izay toe-javatra izay.